Fa somary ny ena ny lanjan'ny postra amin'izao fotoana noho ny firoboroboan'ny teknôlôjia be loatra maniran-tany. Manana viana araka izany ny tompon'andraikitra mba hampivelatra bebe kokoa ny postra malagasy amin'ny alalan'ny fampiarana ny digitalisation amin'ny fomba rehetra ao aminy. Dingana lehibe hita ny postra malagasy amin'ny fanatanterahana izany rahateo ny nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny kongresy andiany fahafito amby roapolo ny Union Postale Universelle tany Abidjan ny volana aogositra lasa teo. Ary nazahoan'izy ireo toerana tamin'ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny conseil d'administration nandritra izany ihany koa. Aina Rabarso, Stéphane Rakotomalala. Hatramin'ny fotoana izay nampiroborobo ny sehatra ara-teknôlôjia avo lenta teto amintsika ny ndanja ny asan'ny postra malagasy ary nahitan'ireo mpisehatra olana tamin'ny fanatanterahana ny asany izany. Tato anatin'ny 3 taona farany anefa dia niezaka ary tsy nitsahatra androso tamin'ny fametrahana fenitra vaovao ny postra malagasy ary nanatsara ny fomba fiasa ihany koa ahafahan'izy ireo mivelatra na eo aza ny asan'ny fivoarany teknôlôjia maro isan-karazany. Ny zavatra ho apetrakantsika dia anisan'ny zavatra ho apetraka atao amin'ny postra zany zao dia hiditra tanteraka amin'izay tsika amin'ny resaka e-commerce satria mbola tsy misy eto amintsika eto Madagasikara izy io. Raha ny zavatra hita dia ohatran'ny hoe sarisarina vente en ligne zay nga ny ilazantsika azy ny any anaty Facebook reny fa tsy reny akory ny atao hoe e-commerce fa efa feno zany zao ny fepetra rehetra atao amin'ny postra mba ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io efa manana ny resaka logistique ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana tsara indrindra amin'ny postra rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement électronique paiement en ligne amin'ny alalan'ny postra monnaie ary indrindra moa fa ho avoakantsika atoato amin'ny efa tsy ho ela ilay carte hipoketra les cartes visa hipoketra izany hoe feno ny fepetra izay ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io. Efa niofana ny mpiara-miasa efa nametraka ny ampaintainy rehetra zahay amin'izay resaka e-commerce izay. Efa oeritaona izao no nanomboka nampiatra ny fomba teknôlôjia entina hampandehanana ny asa ny eo anivon'ny postra malagasy. Ankehitriny anova tanteraka izany amin'ny alalan'ny digitalisation izy ireo izay no mafisina nandritra ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny kongresy fahafito amby roapolo ny Union Postale Universelle tany Abidjan nandritra ny 3 herinandro nanomboka ny 6 hatramin'ny 7 amby roapolo ny volana aogositra 2024 lasa teo. Nisy ny fifidianana izay ho mpikambana vaovao ny conseil d'administration ao amin'io Union Postale Universelle na UPU ihany koa. Ary anisan'ireo nilatsaka ho vidiana tamin'izany ny postra malagasy ka dia lany somatsara. Lany somatsara i Madagasikara, lany somatsara ny postra malagasy ho membre ny conseil d'administration ary ho membre ny conseil d'exploitation zany hoe izy roa zany no nalany antsika nandritra ny congrès natao tany Abidjan farany teo. Ny fotoranay mafy amin'izao fotoana izao dia le hoe digitalisation des services postaux. Tsy maintsy irosontsika io ary efa nanomboka tsika fa tsy maintsy hamafisina ary ho avy moa ny fotoana izay ampisehonay aminareo zany atao hoe postra digitale zany fa misy fotoana tsy maintsy ampisehonay amin'izy anaova lancement officiel zay fa zay ny perspective atsika amin'izao fotoana izao efa mandeha le hoe digitalisation ary zay raha teo koa ny thème n'le congrès ny UPU teo ary azo lazaina fa tsy tara zany tsika aty Madagasikara satria vao tamin'ity taonty ny UPU tamin'le congrès teo ny UPU vao nametraka thème an'izay nefa tsika efa nanomboka nanao an'le digitalisation efa nanomboka efa oeritaontsika zay no efa nanomboka an'izay zavatra zay izany rehetrarehetra zany dia hoentina hanatsarana ny idirana amin'le hoe modernisation zay nga manialako tsiny amin'le teny frantsay modernisation ny postra, modernisation ny services postaux, modernisation ny fomba fiasa mba hanakakezana mpanjifa sy hanomezana fahafapo ny mpanjifa foana hatrany. Ankoatr'izay, ho asiana fantarana ihany koa ny fametrahana ny maso ivon'ny postra eto Madagasikara. Fantatra mantsy fa namorona mankany amin'ny teknôlôjia avo lenta avokoa aza ny ankabeazan'ny olona amin'izao fotoana dia mbola tsy vitsy ihany koa ireo mametraka fitokisana amin'ny postra malagasy.